ravina malala mpifaliana no zona miarahaba anao ary miona aminao koa amin'ny fiainontsika ny tenin'Andriamanitra fa miaina aloha teny vaovao tsika satria meny tompo volana vaovao indray manomboka amin'ny tian'io ity dia iaribanjina izany tsika mba iseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay rehetra atao indray. Ho aminareo izay voantso an'i Jesosy Kristy, malan'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay ny fahamarinan'i Jesosy Kristy Andriamanitsika sy mpamonjy. Ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadarana farany tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tompo. Amen. Alarobia 2 Jolay 2022 manjinantsika andro hevitra manao hoe manaiky ho iraka ny mpino. Lohateny vaovao indray izany ry havana. Andeha ry havana idera sy akalaza ame voninahitrin'Andriamanitra isika. Haleloia! Miderahan Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay famindram-pony. Iza malaza ny asa lehibe ataon'i Jehova, na mahatonda ny fiderana azy rehetra, samara izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehova, tsarovo araka ny fankasitrahana ny olonao, fa ngeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao, ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Fanai tu
ivavaka isika. N'Andriamanitra fitiavano misaotra anao zay nitahiranay teo ambany fahasoavanao, menao volana vaovao indray mantsy izahay, fa no famindraom-ponao sy ny fitiavanao zany. Ko mankalaza anao zay, midera ary mame voninahitra ianarinao masina zay, Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Mamelany fahadisoanay Tompo, izay nataonay teo anatrehanao vonoa ny elokay, afao zahay. Mangataka hafananao masina zay hiasa mahery aty anatinay indray. Andraisanay nofinaina, azonay hanaiky ho hiraka satria mino anao zahay. Dia aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ravina malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Eksodosy. Eksodosy 2:30 manomboka ny 9:30 ka hatramin'ny 5:30. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary no maraina dia hoy Mosesy tamin'ny olona, efa nanao fahotana lehibe ianareo, ary ankehitriny dia hiakatra ho amin'i Jehovah aho, fa angamba azo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo. Ary Mosesy dia niverina ho amin'i Jehovah ka nanao hoe, indrisy efa nanao fahotana lehibe ty fiainana itika dia efa nanao andrimam-bolamena ho azy. Ary ankehitriny engane ka mela ny fahotana ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho, vonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Fa hoy Jehovah tamin'i Mosesy, na iza nanota tamiko dia vonoiko ny anarany eo amin'ny boky. Mandehana ankehitriny ka eto ny olona ho any amin'izay efa nolazaiko taminao, indro ny anjeliko nitarika anao eo aloha, ary amin'izay andro amaliko dia amaly azy noho ny fahotany aho. Ary Jehovah namery ny olona sady naombola kely izy dia ilaina taony Arona. Amen. Ray masino, manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ao aminao trano ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tiantsika rehetra ho vonjena. Nofinaina vakina tamintsika teo Eksodosy 2:30, ny 9:30 tantara milaza ny nifonan'ny Mosesy sy ny tena valin'Andriamanitra azy. Nihirak'Andriamanitra nifona ho an'ny vahoaka, ary ankehitriny engane ka mela ny fahotana ianao, ho ny 2:30 tapany voalohany. Vavaka fifonana nataon'ny Mosesy ho an'ny zanak'Israely no nanaovan'izy ireo ny omby lahy-kely volamena, mitondra ny fahadisoan'ny vahoaka anatrehan'Andriamanitra Mosesy, sady miombona tamin'ny fifonana ho amin'ny vahoaka. I Mosesy no nangataka famelana ho azy ireo. Fianarana ho an'ny mpitarika koa zany ravana, tsy ho mpanilika ny fahadisoana ho amin'ny vahoaka tarihina amin'ny olona entiny fotsiny ihany, fa mivavaka sy mifona ho azy ireo ihany koa amin'ny tsy mety nataony. Ary dia modely tamin'izany Jesosy Kristy, ilay nivavaka ho amin'ny mpianany ho fiarovana ny apôstôly amin'ny ratsy. Nihirak'Andriamanitra milaza ny mahomby mifidy azy. Zany koa ravana, milaza ny mahomby mifidy azy, fa raha tsy izany mifona aminao aho, vonoy eo amin'ny bokinao izay nisoratanao ny anarako. Ny 2:30 tapany faharoa. Teo amin'ny zanak'Israely dia nisy ny boky mirakitra ny anaran'ny ankonana, ny fianakaviana, ny foko ary ny vahoaka rehetra. Ka ny olona rehetra voasoratra ao amin'ny boky dia olom-boafidin'Andriamanitra avokoa. Anisan'izany Mosesy sy ny vahoaka. Ka ny famafana ny anarana ao amin'ny bokin'Andriamanitra dia midika ho fanalana azy tsy olom-boafidy intsony. Ao amin'ny ady varotra taon'ny mpitarika ho fifonana ho amin'ny vahoaka entiny, ny mampatsiahy an'Andriamanitra fa izy dia olom-boafidy. Andriamanitra no mifidy azy hitarika ny vahoakany. Jesosy Kristy ry havana no modely amin'izany. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao no nofinaina ny menao anay izay mampafantatra ny hirak'Andriamanitra izay mifona ho an'ny vahoaka sy nilaza ny maha-olom-boafidy azy. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny ankonana kristianina tsirairay atsiaro, fa ianao Andriamanitra ny tompony tantara, ka naiky ny fitondranao ary omba ny fahasoavanao. Tompo, sandro marary ka omenao fanantenana ny fanasitranana. Mpanasitrana mahindrindra ianao, ko toany ny asa fitsaboana. Tompo, amperezo razomanjo ary vonjeo marevizokiola ro sahirana. Taio ny fiazakazanay amin'ity anio ity, ko aperakopela tananao ny zavatra rehetra. Ko tanterao Tompo izay verinao famasoam-panomponao tsirairay satria ampy-mizara ho anay ny fahasoavanao. Ary no ny asa ny fanahy masina dia avoto ny firenenay. Ny vavakay dia teo anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy mpanasitrana anay, izay fanampiomina anay mivavaka manao hoe: Ranay ao izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any sitraponao etỳ an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny izy arina sahaza ao anay,
ary mamela ny elikay tahaka ny namelana izy meloka taminay ary aza mitonanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisa fotoana riavina malala itsodrana totra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Engany Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka raha mentsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavany ampiona ny fonareo ary ampahery anareo anao izay tsara rehetra amin'ny asa sy ny teny. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.